Ny mety ho toetrin'andro any an-dranomasina ny zoma 20 janoary 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny sabotsy 17 janoary 2024 amin'ny ora maraina. Ho mafy ny fitsokan-drivotra any amin'ny morotsiraka mena be sy atsimo andrefana tombanana ho 540 km isan'ora hatramin'ny 550 km isan'ora anio hatramin'ny Rahatpitso 20 janoary 2024 ariva ka mety hiteraka fahasarotan'ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina. Mahazo ny filazana fampitandremana amin'ny loko mena araka izany amin'ny hamafin'ny rivotra ny morotsiraka eo anelanelan'ny Morondava hatrany Ampanihy. Etsanan'izay ihany koa dia azo vahana hatrany ny talio atao anatin'ny 2 andro manaraka ka hiteraka alondrano mampidi-doza amin'ny morotsiraka avaratra ny Rehefanosy. Hitoetra ihany koa ny alondrano ateraky ny rivotra avy atsimo antsinanana any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana ary hitatra any amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo antsinanana izany. Ahery noho izany ny ranomasina ka horohatra amin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja ho an'ny morotsiraka Diana, Sofia manodidina ny 2.5 hatramin'ny 3 metatra kosa izany any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana Androy, Anosy, atsimo antsinanana, Fitovinany sy Vatovavy ary ny tapany atsimo amin'ny morotsiraka Menabe anio an'ny morotsiraka avaratra Andrefanosy anio hatramin'ny Rahatpitso tolakandro any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana ary anio hatramin'ny 17 janoary 2024 ny any amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo antsinanana Nosy. Toy izao ny filazana fampitandremana amin'ny avon'ny alondrano miloko maitso ho an'ny morotsiraka eo anelanelany Analalava sy Atsiranana, miloko mavo kosa ho an'ny morotsiraka eo anelanelany Morombe hatrany Mananjary. Entana araka izany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana izy tafiotra ary ahirin'ny ranomasina rehefa ao natoram-baratra. Tanjony Bobahomby hatrany amin'ny tanjony Angotsy anorana Tandrifindrahoana ho avy nefana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjony Angotsy hatrany Mahanoro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimony rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Iena hatramin'ny 9 km isan'ora izany manomboka ny atoandro. Anonjabena aherin'ny ranomasina avon'ny onja 2 metatra hahatratra 2.5 metatra rehefa manalavitra ny morotsiraka noho ny alondrano avy atsimo antsinanana. Mahanoratra ny taolany aro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimona atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra hahatratra 3 metatra rehefa manalavitra ny morotsiraka izy alondrano avy atsimo antsinanana. Taolany aro hatrany amin'ny tanjony Vohimena andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo antsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avon'ny onja 3 metatra izy alondrano avy atsimo antsinanana. Ho an'ny morotsiraka andrefana tanjony Vohimena hatrany amin'ny tanjony Ankabo ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimona atsimo antsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaovana any amin'ny tendrony avaratra amin'ny farany fepitaona ka ho 9 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Tanjony Ankabo hatrany amin'ny tanjony Vilanandro anorana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo antsinanana ny rivotra ny any atsimo ny Morondava amin'ny fiandohan'ny fepitaona ka 20 km isan'ora. Ho avy atsimo andrefana kosa ny Ankafa ka ho 20 km isan'ora. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny morotsiraka rehetra manomboka ny atoandro ka ho 20 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2.5 metatra fahidina 2 metatra ny any amin'ny tapany avaratra manomboka ny atoandro. Tanjony Vilanandro hatrany Analalava anorana Tandrifindrahoana vitsiny maraina ho avy andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 17 hatramin'ny 15 km isan'ora indraindray ao anatoram-baratra. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjony Bobahomby anorana Tandrifindrahoana vitsy amin'ny fiandohan'ny fepitaona ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 km isan'ora. Hahatratra 20 hatramin'ny 15 km isan'ora indraindray ao anatoram-baratra. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra.
Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza miandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza miandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony. Hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialao lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.